Akory aby iaho tia manambara tantara aminareo. Indray andro nisy mpanjaka anankiray very hevitra, niasa saina, vaky loha. Inona ho ianao no mampiasa saina azy? Nare izy fa isy fahavalo anafika ny firenena izay hoentiny. Teo izy dia tsy niantso an'izaniza fa niankohaka izy ary nivavaka tamin'Andriamanitra. Nivavaka, nanao fifadikanana, izany no nataony. Afaka kelikely dia nisy mpaminany tonga nilaza taminy hoe aza matahotra ianao ry mpanjaka fa an'Andriamanitra niady, fa izao mandehana niady. Andana mankany amin'ny sanady ianao dia ataovy niady. Aza matahotra ianao fa an'Andriamanitra niady. Dia lasa ny mpanjaka. Zavatra mahagaga nefa tsy hoe ady toy ny ady rehetra. Tsika zany na mieritreritra hoe niady dia mila fitaovam-piadiana, dia mila basy, mila lefona, mila zavatra maro samihafa sabatra. Fa izao nefa ny zavatra nisy tsy lefona, tsy antsy, tsy sabatra, tsy apinga no nentin'ireto miaramila ny mpanjaka reto niady, fa hira fiderana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary ary ny tenin'Andriamanitra hoe fiderana mahery indrindra, tamin'ny feo mahery indrindra. Izany no fitaovam-piadiana no entin'ireto vahoaka reto hiady tamin'ny fahavalo. Nanomboka ny hira fiderana, ary rehefa ny hira fiderana izy ireo dia ny zava-niseho nahagaga indrindra dia izao: ilay fahavalo izy samy izy indray no nifamono sy nifandripaka. Dia ny hafarany resy zareo fahavalo satria samy zareo ihany no nifamono. Ary 3 andro no nanangonan'ny mpanjaka ireo babo sy ireo fanaka maro samihafa. 3 andro ny sesy. Azonao an-tsaina ve zany? Inona no lesona azontsika tsoahana amin'izany? Voalohany dia izao hoe tompony fahefana Andriamanitra, ary izy no mitondra sy mitantana izao rehetrarehetra izao. Mampiseho izany tantara izany fa Andriamanitra no tompony hery rehetra, na eo amin'ny zavaboary izany na eo amin'ny firenena samy firenena. Tsy misy na iza afaka manohatra ny sitrapony. Zavatra faharoa dia izao: Andriamanitra no mpamonjy. Hitantsika ao anatin'ny tantara fa Andriamanitra no niady ho an'ireto vahoaka reto. Andriamanitra zany no mpamonjy. Tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny alalan'Andriamanitra, ary izy irery ihany no manafaka amin'ireny karazana zavatra sarotra ireny. Ny asan'ny olona dia mametraka fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra sy miankina aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana, tahaka nataon'ilay mpanjaka teo. Ny famonjena dia fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra, izy irery ihany no mpamonjy. Ny fahatelo dia izao: ny fiderana. Io ny fitaovana nentin'ireto miaramila reto niady. Inona no dikan'izany? Ny fiderana dia fanehoana n'ilay finoana ao anaty, fanehoana n'ilay fahatokiana an'Andriamanitra manoloana ny zavatra sarotra izay menjady. Fiderana eto dia tsy hoe fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra fotsiny, fa izao fahavononana ara-panahy hiatrika ny olana izay miseho eo amin'ny fiainana. Ry havana malala, tsarovy ary fa tompony fahefana Andriamanitra, izy no mamonjy sy manafaka. Fa ny anjarantsika kosa dia izao: maneho an'izany finoana ananantsika izany, matoky sy miatoraka amin'Andriamanitra, dia manao ny fiderana izay mariky ny fahavononam-panahy, mariky ny finoana mahery vaika ao anatintsika rehefa miatrika olana isika.